Korintianina voalohany toko fahafito. Masina ny fanambadiana kristianina. Korintianina voalohany toko fahafito, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Anefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Aoka ny lahy hanao izay mety hatao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandrina nareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro hivavahana, nefa mbola hiraisanareo fandrina indray, mba tsy hakany Satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferana anefa no anaovako izany fa tsy mandidy aho. Fa tiako ho tahaka ahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Fa hoy izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa, tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Didy ho an'ireo efa manambady. Korintianina voalohany toko fahafito, ny andininy fahafolo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ny manambady dia didiko, nefa tsy izaho fa ny Tompo. Aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy. Ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy izaho fa tsy ny Tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mino, ary mety mitoetra aminy ihany ny vavy, dia aoka tsy hialany izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino, ka mety mitoetra aminy ihany ny lahy, dia aoka tsy hialany izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo. Fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka hiala izy. Na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy, na ho vonjenao ny vadinao na tsia? Ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy, na ho vonjenao ny vadinao na tsia? Miaina ny antson'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahafito, ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Kanefa aoka ny olona rehetra samy handeha araka izay anjara nomeny Tompo azy sy araka ny antson'Andriamanitra azy avy. Ary zany no andidiako ao amin'ny fiangonana rehetra. Misy nantsoina voafora va? Aoka izy tsy hovaina ho tsy voafora. Misy nantsoina tsy voafora va? Aoka izy tsy ho forana. Tsinitsinina ny famorana, ary tsinitsinina ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Aoka ny olona rehetra samy hitoetra eo amin'izay toetra efa niantsoina azy ihany. Nantsoina va ianao raha mbola mpanompo? Aoka tsy hampaninina anao zany. Nefa raha misy hahafahanao, aleo zany. Fa ny andevo izay voantso ao amin'ny Tompo dia olona afaka an'ny Tompo. Toy izany koa ny olona afaka izay voantso dia mpanompon'i Kristy. Fa olom-boavidy ianareo, ka aza mety ho andevon'olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy hitoetra amin'Andriamanitra ao amin'izay niantsoana azy avy.
Torohevitra ho an'ny tsy manambady. Korintianina 1:7-5:20. Fa ny amin'ny virjinina dia tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitro tahaka izay niantrano tompo ahy ho mahatoky. Koa izao no ataoko fa tsara amin'ny olona noho ny fahoriana miseho ankehitriny dia ny mitoetra toy izao ihany. Manambady va ianao? Aza mitady izay hisarahana. Tsy manambady va ianao? Aza mitady vady. Nefa na dia hanambady azy ianao, dia tsy manota tsekory, ary na dia hanambady aza ny virjinina, dia tsy manota izy. Kanefa kosa hanapahoriana amin'ny nofo ireny. Fa izaho miantra anareo. Fa izao ny lazaiko ry rahalahy, efa fohy ny andro, mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisy izao, ary mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany, ary mba ho toy izay tsy mifaly ny mifaly, ary mba ho toy izay tsy mahazo ny mividy, ary mba ho toy izay tsy mahavatra izao fiainana izao loatra ny mahavatra azy, fa mandalo ny fanaony izao fiainana izao. Fa tiako tsy ho maro ahina ianareo. Izay tsy manambady dia miahy ny an'ny tompo mba hahafaly ny tompo. Fa izay manambady kosa miahy ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virjinina. Ny vehivavy tsy manambady mitandrina ny an'ny tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny. Fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny lahy. Ary miteny izany aho mba hahasoa anareo, fa tsy haningitra anareo amin'ny tady vavarana, fa mba hanaova anareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny tompo, ka tsy hivezivezen'ny sainareo. Fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondran'ny zanany vavy virjinina, satria mihoatra noho ny taona tokony hanambadiany zanany, ka tsy maintsy hisy zany, dia aoka izy hanao izay sitrapony, tsy manota izy. Aoka hanambady izy. Fa raha misy kosa efa mikasa tsara ao am-pony, sady tsy misy mahatery azy, fa mahazo manaraka ny safidiny ka ninia tao am-pony hiary ny zanany vavy virjinina, dia hanao tsara izy. Ka izay manome ny zanany vavy virjinina hampakarina, dia manao tsara, ary izay tsy manome azy hampakarina no manao tsara kokoa. Ny vavy voafehy ny lalàna raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy, dia afaka hanambady izay tiany izy, nefa ao amin'ny tompo ihany. Nefa raha araka ny hevitro, sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany. Ary ataoko fa izaho koa manana ny fanahin'Andriamanitra.
mianarana oeray fifalinay fiagananay fanahinao mampianatranay afaka manatona anao zay fitiavanao fahafatesanao Jesolo azonay lovasoa ka ny fonay azy ao hatrany ane fanatokana hideranao zay